radio sy télévision MPS takin'ny vahoaka any amin'ny faritra ny iverenany ao amin'ny chaîne parabolique. Seny vaovao doublon ministère ny atany any. Lalam-pirenena vahenina ny fitondrana rajoelina NAHASIMBA azy. Alakamisy 4 Novambra taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko klasy sy tompoko vavy no tsy diako ny tokantranonao sady hiarabaka aminao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fifamoivoizana avy hatrany mampitarainareo mpitatitra amin'izao fotoana izao ny lalam-pirenena fahenina iny atreto dia tsy misy ny fanamboarana raha ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay satrotra ny heverana ny avitany ity lalam-pirenena ity hohatrany ireo mpampiasa iny lalam-pirenena iny. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tsy lalana any ivelany akory izao hitanao amin'ny sary izao fa ny lalam-pirenena fahaenina tamin'ny taona 2024 nanomboka teo Ambondromamy, Port Berger, Antsohihy, Ambanja, Ambilobe ary Antsiranana no vita ny fitondrana ravalomanana toy izao tamin'izany fotoana izany. Napetraka ny fitondrana tamin'izany fa fampiakarana ny toe-karena sy ny fiainan'ny ny fahavitany ireo lalana maro eto Madagasikara ka nanokanana vola mihitsy ny fanamboarana azy tamin'izany. Ankehitriny toy izao sisa no ny hafarany ity lalana ity. Tsy nisy mihitsy ny fikarakarana natao azy io taoriny ny fanonganam-panjakana ka niteraka fahampotehana toy izao. Mipaka any anatin'ny vilany vahoaka ankehitriny ny filazana natao tamin'izany fa tsy azo hoanina ny lalana 7 kilometatra eo no atao adiny iray hoy ny fanazavana nataona mpamily iray sendranay tamin'ity lalam-pirenena ity. Telo isaka fanjava isaka moa 3 fois par mois isaka mandeha tsy hoe tsy misy raha amboarina fa tsy misy raha simba avy TOERANA jusqu'à andranomanitra izao ratsy zao lera ray adiny ray zay mandalo amin'izy ratsy zao raha tsara ny lalana dia 25 minutes eo fava zay mampitaregny zay chauffeur. Ny 10 septambra 2024 nandritra ny dia ny tany Antsiranana no nilaza i RAJOELINA fa anamboatra ity lalam-pirenena fahenina ity. Izay nilazainy fa tsy nisy nanamboatra mihitsy efa 90 taonany maro. Izy anefa no nitondra taoriny ny fanonganam-panjakana, izany hoe taoriny ny fanamboarana io lalam-pirenena io tamin'ny fitondran'ny filoha Marika Ravalomanana ny taona 2024. Ny tena matsikaiky dia fantatra fa mirefy tena amin'ny 300 kilometatra io lalana lazainy fa RN6 ao amboarina io ka Ambanja sy Antsiranana ihany. Ny tao sambava aza moa lalana pave 700 metatra no notokana ny filoham-pirenena na ray na afomanga ny alininy. Mirefy 400 kilometatra nefa ny lalam-pirenena fahenina izay vita goudron avokoa tamin'ny fitondran'ny filoha Marika Ravalomanana noho ny paikady matotra sy azon'ny tanterana tao anatin'ny mapa. Simba nefa io ankehitriny vokatry ny tsy firara iny sy ny tsy fikojakojana ny nina natao dia avy eo mody mitokana lalana pave 700 metatra ankehitriny. Ny lafim-baovao ny fahasalamana indray dia natomboka androany ny fanaovam-vaksiny SINOPHARM eto Analamanga ary itoy eny anivon'ny CSP2 manerana ny distrikta 8 anatin'ny faritra Analamanga izany ho amin'ny rampitso izany hoe ho an'ny rampitso Zoma izany. Ando miaratina sy Mateo Prince. Nanomboka androany 4 Novambra eny amin'ny vaccinodrome CHUJR Anosy sy CHUJR Bebe Felatanana ny fanaovam-vaksiny SINOPHARM eto Analamanga. Natokana ho an'ny olona 20 hatramin'ny 80 taona ity vaksiny ity. Tsy afaka manao izany ny olona manana arety mitaiza izay mampiena ny hery fiarovana toy ny sida, ny diabeta sy ireo manana tositra ambony. Tsy afaka manao izany ihany koa ny vehivavy mitondra voaka sy mampinono. Fatra roa no ilaina amin'ny SINOPHARM ka ny fatra voalohany no natomboka androany amin'ilay vaksiny telo etsy fatra tonga teto amintsika. Afaka telo na 4 herinandro ny fatra faharoa. Manomboka rampitso zoma 10 Novambra 2024 kosa ny nanivon'ireo CSP2
ao amin'ny distrika valo anatin'ny faritra Analamanga. Raha ny fantatra, efa tapitra ny fanaovam-baksiny AstraZeneca amin'izao fotoana izao, ka miandry ireo nanao ny fatra voalohany nandritra ny volana oktobra lasa teo. Nisy teo amin'ny 5 alina ireo olona nandray ny fatra voalohany tamin'ny Covishield no tsy nahavita nanao ny fatra faharoa. Miandry ny fahatongavan'ny vaksiny indray vao afaka manao izany izy ireo. Sokajina ho marefo ireo olona tsy nahavita ny fatra faharoa ireo. Tsy ampy mantsy ny fatra ahafahan'ny vatana miaro tena amin'ny valana aretina. Araka izany, entanina ny rehetra noho ny vaksiny izay antokana fanefitry ny Covid-19. Ity aretina ity ihany koa izay tsy mbola voafehy tanteraka amin'izao fotoana izao. Vaovao ny trangam-piarahamonina indray dia niakatra fampanaovana omaly ny rarasa vorovoro teny mahazo sy tetsy Ambohimahitsy ny alatsinainy voalohan'ny volana Novambra lasa teo. Nidoboka amponja vonjomaika ireo olona roa tompotrano noho ny fisamborana olona tsy ara-dalàna, izany hoe ireo ankizy voalaza fanangalatra. Roalahy kely nalefa eny amin'ny toby fanarenana eny Bevalala ary lahy kely iray nalefa teny Anjanamasina. Ratsahivina ny zava-tranga dia tovolahy kely iray 13 taona ny voalaza fatratra nangalatra no sambory ny tompotrano ary nentin'izy ireo teny mahazo hitady namany. Hita tena toerana nefa ny namany roa hafa ary avetrany dia nosamborin'izy ireo ka natsofoka tao anatin'ny mala arrièran'ny fiara. Teo no neverin'ny mponina izay nanatro maso fampangalajaza ireo olona voalaza ireo ka raikitra teo ny korotana sy ny savorivory tany an-toerana ary ny afara tamin'ny korotana sy ny fanakanan-dalana teny Ambohimahitsy ny rara ny takarivan'io andro ihany. Io aloha izany ny didy vonjomaika ny fampanaovana ka andrasana ny toy n'ity rara ity. Afato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa dia hoentina afantatra toerana iray any amin'ny faritra Avaratriny ianao, Tsingiroja no fiantsoana azy, 10 kilometatra ao atsimony Antsiranana. Jessica Miray Manorandre Malala ary Andry Rakoto Malala. Raha vao manokatra trano kala-pifandraisana mikasika ireny fizahantany ireny amin'ny internet mikasika ny Antsiranana dia tsy maintsy voaresaka ao ny makasika ny Tsingiroja eto Antsiranana ity. 10 kilometatra atsimony Antsiranana no misy azy. Tena tsara ny toerana, mivelatra amina velaran-tany 20 hektara. Fiforonana vato antsoina hoe laterite izy ity, no ny faharitany renirano antsoina hoe irodo. Isaky ny 15 taona ny fiforonany. Tsingity araka ny tantara miforogno izy io après 52 ans voatsika mahita izy hitantsika mitsangana io ary izy io malemy voatosina izy io miravagna zegny mahatonga hitantsika koa fefy afara igny tsy kitiny izy io mba hiarovagna amin'izay olo mandalo eto tsao mandeha mitositosy ary fa loso miravagna izy zany hoe tsy tonga dia miravagna izy fa miravagna tsiraikiraiky après 52 ans miravagna zay ny fo tsika zao misy araiky miforogno ohatra ny andeha après 52 ans izy miravagna fa misy araiky vao maniry après 52 ans izy vao tegna mitsangana tsara fa igny koa izy miravagna après an'igny fa io zegny karazagna durée de vie ma zay ilazantsika izy fa izy koa tsy ahita araiky vaovao tsara karaha io tsika raha ohatra tsy après 52 ans zay mahatonga izy tegna arovagna mba tsy ho simbasimba fa nefa fa io ny agnisan'ny fidiram-bola ny commune Ankarongana izy ity. Toerana anisan'ny manintona mpizahatany aty Antsiranana ny Tsingiroja ary anisan'ny mamelona ny commune misy azy Ankorangana satria dia manarivo ny isan-taona ny mpizahatany tonga mitsidika eto talohan'ny krizin'ny Covid-19. Azava loatra agnatin'ny zay nisedra olagna agnatin'ny secteur tourisme moa zay nisedra olagna tamin'ny fotoana ny fodian'ny frontière iny satria tsisy mpizahatany raha ohatra ka misy mpizahatany teratany malagasy fa amin'ny amin'ny tourisme angamba mahay hoe statistique firy ny satria koa boka na teratany malagasy ara samby nisedra olagna nandritra ny Covid donc le fialam-boly andeha iza toerana araiky fa ialagna tanàna somary efa limité fa efa vidin'olo donc tsy maintsy isedra olagna. Ankoatra ny olana nateraky ny Covid-19 dia anisan'ny olana ho an'ity toeram-pizahatany ity ihany koa ny faratsy ny lalana miazo azy. Isan'ny olana ihany koa ny fitantanana satria dia miteraka korontana mihitsy izany ny volana Jona lasa teo. Tsy misitraka fampandrosoana mivantana amin'ity toerana ity mihitsy ny mponina raha ny fitarenan'izy ireo.
vaovao avy any Ambatondrazaka dia nitondra fanazavana mahakasika ilay ady tany ao Andilanomby Ambatondrazaka ny orinasa mpianakaviana iray izay mifanolana amin'ny mpikambana iray eo anivon'ny komite ny fampiavana pirenena malagasy na ny CFM izany. Lambaran'izy ireo fa mitady alokaloka amin'ny resaka politika io mpikambana anatin'ny CFM io rehefa tsy naomby tena anivon'ny fitsarana mitatitra ny antsipiriany momba izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Niry Andrenarivony mpanao gazety ny MPS avy any Ambatondrazaka. Vokatry ny fifanaraha-piara-miasa tamin'ny tompon'ny tantelo no nafan'ny orinasa mpianakaviana SDPA niditra tamin'ny tany Montgrenier ao amin'ny fokotany Andilanomby komina ambanivohitra Manakambeny andrefana ny taona 2024. Natsahatra ny tompony ny fanomezan-dalana hanofa sy ambolotao rehefa niakatra ny vokatra ny tao-pamokarana 2024. Fianakaviana iray ihany no fantatra fa tsy nety niala ary mibodiny tany mandrakan-kehitriny. Rehefa tsy nahavoa teo amin'ny lafin'ny lalàna izy ireo dia mientiny amin'ny lafin'ny ara-politika indray ity raharaha ity. Mampalahelo sy mampatahotra tokoa ny tarehin-javatra tahaka izao raha vela ibana eto amin'ny faritra sy ny firenena satria toy ny mandroaka ireo tia hampiasa ny volany na ireo investisseur sy ireo mihetsika atenivon'ny faritra. Manampy fanazavana makakizay indrindra Andriamatoa Raltsona Alphonse. Mampalahelo fa ity fianakaviana lenibodo tany tsy nety niala ity dia mitolona ho fokon'olona. Raha jerena teo amin'ny lafin'izay lalàna zay dia resy hatrany teo amin'ny lafin'ny lalàna reo olona ireo nady madio zany. Ary satria nisy ny fikasihan-tanana sy ny fambolena ny fandratana samihafa ary fanombana voly dia voatery tsy maintsy nidika tamin'ny resaka adeloka miisany amin'ny folo mahery. Rehefa tsy nety zany teo amin'izay lalana ara-dalàna izay dia nety ny reto olona mitolona fokon'olona reto indray eo amin'ny lafin'ny politika. Izay zany ny raha fitinina zany zany dia matoky fa tena tany tandalàna ty Madagasikaratsika ity. Ary ny rafi-pitsarana, ny rafi-pitantanana, ny rafi-fitondrana mitantana ty firenentsika ity dia rafitra hendry sady mahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary. Fa mitaky ny amerenana ny fahitalavitra sy ny radio MPS ao amin'ireo chaîne parabolika ny vahoaka any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Anisy ny faneho-kevitra izy ireo momba izany tamin'ny mpanao gazetinay nandritra ny fandalovan'izy ireo tany amin'ny faritra. Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Voahitsakitsaka ny zoma olo-pirenenanay amin'ny fahazahoana vaovao maro lafy. Io no faneho-kevitra nataon'ireo olo-pirenena sendranay tao Brickaville. Tsy misy afa-tsy ny RNM anore ka lasa feon-dakiloso tokana. Ny tena olana hoy ny fanazavana dia mifanipaka tanteraka amin'ny zavatra iainanay vahoaka aty fotony. Ny vaovao sy ny zava-misy lazaina ao amin'io ainao manjery-panjakana io. Takinay ny iverena ny MBS izay ainao manjery milaza ny tena zava-misy marina amin'ny vahoaka ao anatin'ny chaîne parabolika ho hatrany izy ireo. Zo ny vahoaka malagasy izany ka tokony ho tanderahan ny fanjakana avy hatrany hoy ny fanazavana. Satria izay tena mijaly zay zavatra tonona aby tsisy tena tsisy hatramin'izao zay zao mbola tsisy misy télé mandeha aty aminay aty radio paritra zay ny tena misy MMM zay izy roa zay zay boskoa zay ihany misy aminay LBS zay tangatany mbo tonga aty aminay aty. Feo manokana le feon'ny RNM zany tsy de milaza ny marina dia tsy hita tsy te hoenona aminazy lasa manaratra ny rano fotsiny zany. Ilaina mihitsy satria amin'izay mbo mahare daholo vahoaka rehetra mahafantatra ny zava-misy. No mafisin'ireo olo-pirenena sendranay hatrany fa ny ampihinanam-boly ny vahoaka malagasy no tanjon'ny fanjakana amin'ny fanagiazana ny tsiparitany ainao manjery MBS ho tonga any amin'ny faritra io. Olo-pirenena toy ny rehetra ao Antananarivo ihany izahay mananjofeno alala sy ahita vaovao maro lafy amin'ny alalan'ireo ainao manjery maro samihafa fa tsy RNM sy ny TVM fotsiny ihany.
fa vao ny fanatanjahantena totosan'ny farany herinandro teo ny lalao fifaninanana amin'ny fiadina ny amboarany Madagasikara taranja karate U14 tena amin'ny kianja mitafina korondrano nahazo vokatra tsara tamin'izany ny club AK Avaradrano izay nibata ny laharana voalohany tamin'ny komite ary medaly 10 volamena 9 sy volafotsy 4 noromban'ireo karateka avy amin'ity club ity tsy aivina fa mpikatroka 507 club 520 avy amin'ny faritra enina teto Madagasikara no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia totosa ny fiandohan'ny herinandro teo ny fifaninarahana mpiara-miasa teo amin'ny Egypte sy États-Unis. Fifaninarahana manamafy ny fifandraisany rotonta sy ny fampandrosoana maritra ao Egypte. Ando miaratina sy Andry Rakotomarala. Nanoso ny fifanarahana mpiara-miasa miisa 7 mitentina 520 dolara i Egypte sy États-Unis natria ny USAID ny fiandohan'ny herinandro teo. Fifanarahana tafiditra anaty ny fandarana asa iarahan'ny rotonta mikendry ny anamafisana ny fiara-miasa amin'ny fampandrosoana sy anoanana ny fanatanterana ny vinan'ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra maro lafy raha namara ny minisitra misahana ny fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Rania Almashat. Ireo fifanarahana ireo dia ampahany amin'ny fifandraisana stratégique izay efa naharitra ampolo taonany maro ateo amin'ny firenena rotonta fa noho ny andraikitry ny ministeran'ny fiara-miasa amin'ny any ivelany amin'ny fitantana sy ny fampivoarana ny fifandraisana ara-toe-karena eo amin'ny Egypte sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny any koa mifanaraka amin'ny tanjon'ny firenena mikambana isy ny fampandrosoana maritra. Tanjona anaty ny fifanarahana ny fampitomboana ny ezaka fampandrosoana izay ataon'ny fitondram-panjakana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana ambony ny fikarohana ara-tsiansa sy ny teknôlôjia eo koa ny fambolena sy ny fiompiana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fitantarana ny ara-toe-karena raha ny fanazavana trandry ka anampy ny vola efa azon'ny Egypte izay mitentina $5 ho an'ny sehatry ny fahasalamana makasika indrindra ny fifehezana ny valanaretina coronavirus. Vaovao avy any Nigeria indray dia mpifindra monina Nigeriana 20 no tafaverina amin'ny tany. Fiara-miasa teo amin'ny gouvernementany Abuja sy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindra-monina no nafanana pody azy ireo. Ando mialatina sy Andry Rakotomarala atrany. Tonga tany lehibe ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna ireo dia nisafidy an-tsitrapo hiverina Nigeria. Fiara-miasa teo amin'ny gouvernementany Abuja sy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindra-monina na ny IOM no nafanana pody azy ireo indray. Vehivavy ny 29 tamin'ireo, ankizy 420 ary zazakely 12. Nanapa-kevitra ny verin-dalana rehefa hiazo amin'ny Eropa tamin'ny alalan'ny ranomasina Mediterane. Noho ny olana ara-pahasalamana nahazo ny sasany tamin'izy ireo no voalaza fa antony izao fanapa-kevitra izao. Araka ny tatitra nataon'ny fikambanana nasionaly misana ny vonjy-taitra ao Nigeria dia efa ho 2.4 ny Nigeriana mpifindra monina antsokosoko no niverina an-tsitrapo avy any Libia nanomboka ny taona 2012. Maro tamin'izy ireo no nitady fiainana tsaratsara kokoa noho ny any Libia antony lehibe nitsoahan'izy ireo ny fireneny. Hiditra tanteraka atao anatin'ny vaovaon'ny politika isika manomboka eto. Tsy mahaleo tena akory nisy ny vaovao amin'izao. Olona avy amin'ny IRD ny akamaroan'ny mpikambana mandrafitra ity voamera misahana ny fifidianana ity. Tsy azo antenaina ny fangararahan'ny fifidianana ho avy eo raha ireo mpikambana vaovao ireo no jerena araka ity fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Onjalalaina raha navimanana sy tahirinena ity. Tsy maintsy anao izay hampandaniny olona nametraka azy eo amin'ny toerana ny mpikambana mandrafitra ny seho ny vaovao ary tsy azo antenena ny fangararahan'ny fifidianana ho tanterahana eto Madagasikara. Saika olona mitondra avokoa ny mandrafitra ity seho ny vaovao ity. Fifidianana tao amboletra na lan'ny akamaroany ireny mpikambana vaovao ireny raha tsy ilaza fa tsy ny fifidianana solontenan'ny mpanao gazety sy ny solontenana avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Hita taty fa ny mpikambana ao amin'ny seny dia efa 100 isanjato na hoe 570 isika rehetra miaraka amin'Andry Rajoelina ka hoy izay ato hoe
aleo foanana ny CENI satria na de CENI io na ministère ny intérieur samby isika rehetra miaraka amin'Andry Rajoelina ihany ka aleo tsy de manao organe doublon ka mandany vola fotsiny fa aleo averina amin'ny ministère ny intérieur le izy amizay tsisy organe doublon zany hoe misy ny intérieur de misy ny CENI fa ny CENI monk natao hoe komity maleo tena natao hoe angarahara le izy nefa komity ana parti anankiray ihany le izy ao ka aleo foanana ny CENI. Tsy nanomboka akory ny fifidianana filoha farany teo dia efa nika fandraiseny Rajoelina ary manantany sady amin'ny fangalarabatra ataony ho ny mpanao politika ary manam-porofizany ny fametrahana ny olony IRD eo anivon'ny CENI na ny voamera malo tena misahana ny fifidianana. Nanatanteraka valandresaka mahakasika ny fivangongom-pahefana ny antoko humaniste et écologiste tetsy Ambojatova androany miainga avy any fotony ny fampandrosoana ka ilaina araka izany ny fizakantena ny faritra sy ny faritany izay tsy mbola hita taratra mihitsy amin'izao fitondrana izao onjalalaina raha navomanana sy tahirinena hatrany. Malagasy efatra tapitrisa no voasikajo mantra vaovao araka ny tatrana avoaka amin'ny banky iraisam-pirenena anisan'ny fototra mampahantra sy tsy mampandroso antsika ny fivangongom-pahefana eto an-drenivohitra atao anjorom-bala ny fampandrosoana faritra fa ny fananganana foto-drafitr'asa tsy mbola ilaina akory eto Antananarivo no maty mpitondra amin'izao mitetina 50 tapitrisa dolara ny teti-bidy anamboarana ilay teleferika ebebe mpitondra tsy mipaka akory any amin'ny faritra tsirairay ny fampandrosoana isehoseho mpitondra amin'izao ary maro ny fampanantenana natao tany amin'ny faritra no tsy teraka akory fa mijanona fampanantenana fotsiny ihany tsy manana fahaleovan-tena ny faritra eto Madagasikara hoy ny sekretera général ny antoko humaniste écologiste. Ka zahay zany ho anay tsy mety aminay izao centralisation de pouvoir izao satria mampahantra atsika. Banque centrale, banque mondiale teo vao nilaza fa misy 4 millions vaovao mahantra vaovao ny eto amintsika ary misy 1,400,000 ny kere vaovao amizay volany tobaka teto zay misy an'izany ny eto amintsika eto de miantso indray mandeha aho anreto rahalahy anabavy ao Atsimbazaza reto nareo no manao ny loi de finance raha mandeha na io téléphérique io de nareo ihany no mifidy an'io tsy mandeha io de nareo ka mba jereo nareo le resaka fanapariaham-pahefana fahazafaly manao merci président fotsiny tsy fitiavanareo any président de la république akory ny anaovanareo bravo isaky mihetsy lazao azy zay tsy mety manana fahasahiana miteny azy am'izany. Manam-porofo ny fivangongom-pahefana amin'izao tsy visin'ny tetikasan'ny faritra manokana saika tetikasan'ny filoham-pirenena izay efa fanaovana fampelezan-kevitra amelohan'ny fotoana sahady no mitsangana amin'izao raha tiana androso nefa ny Madagasikara dia tokony homenavahana fampandrosoana ny fotony. Fa commune tsy dia lavitra n'Antananarivo ny commune Nakadinandriana misedra olana maro nefa satria tsy dia misitraka tohana avy amin'ny fanjakana ihany koa. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Tonga Soweto amin'ny commune Nakadinandriana distrika Navaradrano 7 kilometatra miala an-drenivohitra mivelatra amina velara-tany 17 kilometatra Toradro mijinjara amina fokotany 20 ary misy ponina 7,000 eo araka ny fanisana farany. Adiny ray sy sasany eo ny faharetan'ny lalana raha hiazo Nakadinandriana. Simba dia simba toy izao ny lalana. Ankoatra ny olany foto-drafitr'asa sasany izay tsy araky ny fidiram-bola ny commune intsony. Ny olany foto-drafitr'asa moa mbola maro ny foto-drafitr'asa zany mahakasika resaka sekoly sy resaka lalana nefa ireo dia mbola tsy araky ny fidiram-bola ny commune fa tsy maintsy mbola miandry ireo afaka manome tanana zany dia mba miantso ireo mba malala tanana zay mba hifanome tanana amin'ny fikarakarana ny lalana reny tetezana ary eo ihany koa ny foto-drafitr'asa sekoly. Mamelo tena araka izany ny commune tsy dia misy fidiram-bola nefa ankoatra ny etra izay niaina be ny fandoavana azy tratry ny krizy tsy misy ihany koa ny fanohanana avy amin'ny fanjakana. Fa ny somary olana kely matetika misy zavatra somary ampanantenaina nefa ny tonga tsy ohatra tsy tonga le izy ohatra zao tamin'izany gouverneur zany manampanantena hoe mba hanome lalana anay tamin'izany tena miandro zay aloha hoe miandro ny fahendren'ny gouverneur zahay miandro ho ny fahendren'ireo mpitantana satria ny antony hoe za zany ohatrany hoe tsy haiko hoe amin'ny matiko Madagasikara na hoe dia tsy misitraka an'ireny zahay nefa ny kabarina le izy ny antsovonjy zany mba atoko zany
dia ho amin'ny fitantanana ny commune hoe aza dia atao hoe commune ambanivohitra dia avelangina aty fa mba ataovy ohatran'ireny fiangonan'ireny commune akaiky reny vohitra reny zany mba zay zany mba iriko hoe mba hitovy daholo ny fitantanana ny commune fa tsy asiana tombo sy ala. Misedra olana goavana ihany koa ny sekoly indrindra fa ny CEG eto Akadinandriana. Misy CEG telo eto. Mihavitsy ny mpianatra, ny ankamaroany mpampianatra nefa dia firamina avokoa. Tsy araka ny ray aman-dreny mpianatra intsony araka izany fandoavana ny karama mpampianatra ka voatery ny commune no miantoka azy. Teboka maro kosa no nivohitra nandritra ny fivanianany Fernocelo tao anatin'ny fandarana Saila zao. Andeha ho fitina aminao atao anatin'ity fanadidina manaraka ity arisa ny mikasika izany ando miaratiana Mathieu Prince. Miaina tanatin'ny fampanantenana trany ny malagasy tao anatin'ny FOTO-DRAFITR'ASA Flora Rajoelina. Tsy hita taratra mazava izay tena politika hita an-tanana ny firenena. Vao maika aza nampikorosofana tanteraka ary nampitombo ny fantrana lalina iana ny rehetra ny zavamisy hoy Fernocelo. Tsy nisy tsy nitotongana ny sehatra rehetra na io sosialy na toe-karena. Mila tonga saina ny vahoaka malagasy manoloana izao toe-javamisy izao tsy ampitombo ny fahavoazana efa niainana ankehitriny. Volena ve ny fahantrany eto amintsika mba tsy ahafahana mikofoka, tsy ahafahana mitaraina satria raha tao anatin'ilay roa taona izay mipetrahany fitondrana mijoro ankehitriny ka napresihana tamin'ny fambolena ny olona mino fa tsy nandalo krizy ohatran'izao fiakaran'ny vidim-piainana mitangana ohatran'izao. Akoatran'izay ny zavatra tsikaritra zany eran-tany na misy loza ara-boajanahary na misy krizy ara-politika zay foana zany no matetika no anaovana fanafarana any ivelany. Isika nefa eto misy gouvernement, misy président lanim-bahoaka fa zao aiza le politika hitondrana le firenena. Politika ohatrany ahoana zany hitondrana le firenena amin'izao fotoana zao satria raha ny olona zany mijery dia toy ny zavatra anankiray lokoana hoe ety ivelany tsara ety ivelany fa ny ao anatiny tena tonga dia hoe fahantrany. Izay ve zany no mampandroso an'le firenena sa ilay vahoaka sahirana zay tsy manan-kohanina. Ny olona zany amin'izao tsisy tsy mitaraina fa dia hoe mianina androany ary nefa manahirana nandray tsy misakafo. Mitady fahavaloan'ny tena ny mpitondra fanjakana tsy mahay maka lesona amin'izay nisy teo aloha. Aina hiteraka krizy eto amin'ny firenena ny zavatra misy ankehitriny raha miny miziriziry amin'ny ataony ny mpitondra ho iatrany ny fanazavana ary mety afara amin'ny fionganany mihitsy izany. Ny olona zany zao tena efa manomboka sorena amin'ny zava-misy ankehitriny. Ny tena ny olona ny avy ao anivon'ny fitondrana dia efa imezan'ny olona indray hoe andainga indray inona indray no langy ho teneniny ty olona ty eto. Ny any avaratra moa sy ny any atsimo milaza hoe mavava, le mavava zany olona mandaingy io. Zay zany matetika nataon'ny olona hoe mavava be resaka fotsiny izy fa tsisy mandeha amin'izay loana manao suicide ny fitondrana raha ny zava-misy ankehitriny. Akoatran'ny krizy ara-sosialy sy ekonomia ary io politika manangasanga io dia hipoaka tsy ho ely io ary io raha sanatrika mipoaka amin'izao mafimafy noho ny krizy rehetra izay niseho teto amin'ny firenena satria tadidio tsara fa ny fitondrana dia mitady fahavalo ho an'ny tenany foana na tiana na tsy tiana dia mizotra mandeha makany amin'ny krizy tsika izao. Ny olana nefa ilay filoha dia tsy mety tonga saina ary tsy mahay maka lesona amin'ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena. Pitika afo kely sanatriny izany dia mety ino niteraka an'ilay fionganany fitondrana ary tsy fandiniana kely dia mety hitatra zavatra hafa. Ankoatra ireo voalaza teo ireo nitondran'ny Fernocelo fanazavana ihany koa tao anatiny ity fandarana ity ny mahakasika ny fomba fanendrena ireo mpikambana andrafitra ny SINOPHARM. Teo ihany koa ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ny toe-karem-pirenena sy ny maro hafa. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa nitondrany Javandrema efa sy Mathieu Prince aminao ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Anisan'ireo firenena mandray anjara amin'ny conférence de parti andihan'ny fahinina amby roapolo na ny COP 26 tanteraina any Glasgow, Royaume-Uni amin'izao fotoana izao i Madagasikara. Mizara roa mazava tsara ity fivoriana ity dia ny fivoriana ataon'ny fahefana mpanantanteraka ary ny fivoriana ataon'ny parlementaire na ireo fahefana mpanao lalàna.
ho an'ity farany dia solomam-bahoaka telo avy eo anivon'ny antenimera-pirenena no misolo tena ny Madagasikara amin'ity fivoriana ity izay tarihany solomam-bahoaka Mambrabenirina ary nanainga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato io maraina io. Ny député Mambrabenirina zany questora fahatelo no lehibe any délégation amin'ity fivoriana ity maritra andro maromaro zay fivoriana zay fa ny tena hifatoan'ny adevitra Rina Rabe Mananjara dia ny ahitany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro vokatry ny hafanan'ny tany dia ny ahitany no tena resana betsaka ao anatin'izao adevitra zao na ny sécheresse zany ka isika dia manaka ambara betsaka amin'izany mihitsy no an'ny solotena malagasy satria ao anatin'ilay hoe kere any atsimo amin'izao fotoana izao misy fandraisany amin'ny tontolo iainana ny ahitany sy ny famina na ny kere any atsimo nosy ary dia hitondra ny heviny manoloana izany ny parlementa malagasy izay miatrika fivoriana ho an'ireo parlementaire manerana an'izao tontolo izao manatrika ity fivoriana any amin'ny COP26 Glasgow ity zany. Akoatra izay nitondra fanazavana mikasika ny mararany vahoaka any amin'ny faritra loatra Mangoriny androany ny solomam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny district Anaparavaravolo. Nambarany fa tsy ny mpitondra mihitsy ny tena mararany vahoaka ny toerana fa indrindra ny resaka fahasalamana sy ny FOTO-DRAFITR'ASA mifanaraka amin'izany. Miendaenda zareo azaiko mihitsy hoe miendaenda hoe anao hôpitaly manara-penitra nefa ny hôpitaly tsotra hôpitaly efa nisy teo tsy voakarakara ny fanaovana an'izay. Ny tiako atongavana amin'izay dia le vahoaka amina resaka fanafody arak'ilay voalaza teo any ange anarany fotsiny hoe misy pharmacie ao amin'le hôpitaly fa de le vidim-panafody amin'le pharmacie amin'ny hôpitaly koa de lafo ary ka raha vao tsy mitondra vola zany le marary nefa ny aretina tsy fampihery sy ny fianakaviany raha vao tsy mitondra vola ny fianakaviany le marary sy le marary de tena tsy afa manoatra zay no mahatonga le olona tena miatraika any amin'le fahasahiranana ary amin'izao fotoana zao tena any hoe tsy miakatra ny any atsa tsy midina ny zay mo fitenina ihany ny atanimbary tsy ny any atsa tsy miakatra ny aty vilany le olona mimidina tsisy de zay zany ny tena hoe mahatonga ny le olona tena ao anaty le fahasahiranana mihitsy tsy afa mividy tsy afa manoatra mihitsy zany le olona am'le fahasahiranana le fitondram-panjakana nefa any am'le zavatra any am'le tsy mivonto no otroriny nokitiany lafinjavatra maro ihany koa no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany teo ny mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny teo ihany koa ny momba ny fiainana tokotiko Madagasikara izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fameloma-maso amin'izao fotoana izao. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androan'ity soraiky ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza-donona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarahinao ny fandarana ao namarina ary noronan-tsary indray miseho atotry ny MPS ao kosa aorin'izay rehetra izay dia mitondra lohateny hoe velongest yard ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rapitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.